Hoan'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio alarobia 20 volana Martsa taona 2022. Mbola mpanantantsika ny roa hevitra amin'ity volana Martsa ity manao hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Andesika ravana hitsangana hisaotra hiantso ara-me voninahitra ny Tompo amin'ny alalan'ny famakiantsika ny Salamo 30 ka ny andininy manontolo, andininy voalohany hatramin'ny fahavalo, dia rahantsika mamaky ho fiderana an'Andriamanitra. Salamo 30 ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo, dia rahantsika manandratra ny feontsika ho fiderana an'Andriamanitra. Iaraka hamaky ny salamantsika amenaran'ny Tompo manao hoe: tao amin'ny lalina no niantsokanao Jehova ô, Tompo eno ny feoko, aoka ny sofinao hiaino tsara ny feon'ny fifonako. Raha mandinikelika ianao Jehova ô, iza no hajanona Tompo? Fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Niandry an' Jehova aho, niandry azy ny fanahiko, ary ny teny no nanantenako. Ny fanahiko miandro ny Tompo, mihoatra noho ny fiandenan'ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandenan'ny mpiambina ny maraina. Manantenahan' Jehova ry Israely, fa eo amin'i Jehova no misy famondram-po sy fanafotana be, ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ianao. Sotranao izay Tompo fa mbola omeno indray Tompo izao maray am-baovao izao zahay, izay mariky ny fitiavanao sy ny famondram-ponao aminay. Tianao izay Andriamanitro hananjara ilay fiainana mandrakizay izay fanampanantenanao anay. Koa noho ny famondram-ponao dia miala nenina aminay mandrakariva ianao Tompo, noho ny aminay ny amin'ny mahampanota anay. Hitaona anay ao amin'ny fibebahana tokoa ianao Tompo, hiverina ao aminao Andriamanitra, hiverina amin'ny fitiavana voalohany, ary izany no antony karemy izay fotoana handinianay tena eo aminao Andriamanitra. Ka dia ianao Andriamanitra no mitady fihavanana aminay tokoa, ka mbola miteny aminay mandrakariva ianao Tompo, amin'ny alalan'ny sitraponao izay tianao hiainanay sy velomanay amin'ny androm-piainanay. Tompo, tsy mendrika izahay na dia niantso ianaranao kory aza, manoloana ny fahamasinanao, manoloana ny fiandriananao Andriamanitra, koa andreto izahay Tompo. Mifona aminao izahay, mibebaka eto anatrehanao izahay, dia amin'ny tsy fahatanterana rehetra teo anatrehanao. Koa miaino anay Andriamanitro, miaino ny fifonanay. Ao aminao ihany Tompo no misy ny fiainana mandrakizay, ao aminao ihany no hazahoanay ny famonjena ilay efa natolotra ao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Koa diovy ary izahay Tompo manatrika izao fanompo-pivavahana izao, ho vita fihavana aminao izahay, ka ny ranao soa izay nalatsaka teo an-Kalivariany hanadio anay, hanamarina anay ary hanamasina anay. Hatreo fianara Tompo izao fanompo-pivavahana tanterana izao amin'ity maraina ity, ka aoka ny falainao masina ania no hitarika anay amin'izay rehetra tanterana eto. Momba ny tsirairay avy ianao, ary ny voninahitra ao Andriamanitra naoka iseho amin'izao fotoana izao. Ny amenaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola vavaka isika ry havana. Ankehitriny Tompo dia tonga ny fotoana izay hamakina ny teny avy amin'ny soratra masina. Hamaky izany ny mpanomponao, dia ianao anie Tompo no hiasa ao anatin'ny mpanomponao, hanendry ny lelona mpanomponao ka mba tsisy ho latsaka na ho diso ny teny hovakiana izao soratra masina izao. Ary ny vahoakanao ihany koa Tompo raha handreny afatra ao Andriamanitra
dia omeo anazy ireo Tompo ny fomandray ny teninao Andriamanitra, ka mba hitoerina amin'ny teninao, hahatonga azy ireo tena hiverina tanteraka ao aminao Andriamanitra, hibebaka ambany ao anatinao Andriamanitra, ary hiala amin'ny fanao ratsy rehetra. Dia mitenena raha Tompo araka ny fombanao mpavonikianao indray izay mpanomponao. Minaran'i Jesosy Kristy, amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'ny tian'io tia dia ny bokin'ny Hosea. Hosea 4:12, ny andininy 2 hatsahatra hatramin'ny 4. Hosea 4:12, ny andininy 2 hatsahatra hatramin'ny 4. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Israely, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrao, fa lavi-keloka ianao, mitondrà teny ianareo, eny, miverena amin'ny Jehovah, ka manaova aminy hoe mamela ny elokay rehetra, araiso izay tsara, ka dia haterinay ho fanatitra ny molotray. Asiritsy hamonjy anay, tsy taingo soavaly izahay, sady tsy teny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe ry Andriamanitra io, fa ao aminao no ahitany kamboty famindrampo. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny bokin'ny Hosea 4:12, ny andininy 2 hatramin'ny 4 no zara-mofinaina ho antsika amin'ny tia maraina ity. Hosea no anisan'ny mpaminany farany teo amin'ny fanjakana avaratra, na koa antsoina hoe Israely avaratra. Efa nizara roa zany ny fanjakana Israely tamin'izany fotoanandro any, dia misy natao hoe fanjakana atsimo, misy an'i Joda, ary misy an'ny foibeny dia Jerosalema anisan'ny tenipoly, ary misy natao hoe fanjakana Israely avaratra, izay nanana ny Samaria ho renivohitra izy tamin'izany fotoanandro zany. Ary tao amin'io fanjakana avaratra io dia ny mpaminany izay nalaza tao amin'io fanjakana io ilay antsoina hoe Jeroboama faharoa. Ary fantatsika tsara ny tantara fa ity Samaria ity dia rava ny Asiriana izy io tamin'izany fotoanandro zany, rava aloha be zany ity fanjakana Israely avaratra ity. Ary izany indrindra eto no hasitra izay miandry ny Isaia mpaminany dia manambara ny hafatra Andriamanitra amin'ireto fanjakana Israely avaratra ireto. Fa ity mofinaina antsika ity dia raha mijery ity Hosea 4:12 ity isika, dia manambara ny fiantsonan'ny Israely, manambara ny fiantsonan'ny Israely ho amin'ny tena fibebahana raha ny marina eto. Izany hoe antso fampiverenana ny Israely ho ao amin'ny Jehovah Andriamanitra, ary hatonga an'ireo Israely io hiverina amin'ilay fitiavana voalohany izay efa nifanekeny tamin'Andriamanitra. Zany eto no hitantsika misongadina eto, antso amin'ny fibebahana, fampiverenana ireto olon'Andriamanitra, ireto Israely reto hiverina ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Jehovah Andriamanitra irery ihany, izay efa nifidy azy sy nanaovan'Andriamanitra sy ny fanekena, efa nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra. Eto amin'ny ity andininy 2 ity, izay anisan'ny maneho zany fiverenana, fampiverenana ataon'ny mpaminany zany, izay mbako toy izao minaran'i Jesosy manao hoe ry Israely, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrao, fa lavi-keloka ianao. Ry Israely, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrao. Ilay hoe miverena eto zany dia maneho fa ireto Israely reto dia nandeha tany amin'ny lala tsy izy, nandeha tany amin'ny lala-kafa izy ireo, any amin'ny lalana tsy tokony andehanany, any amin'ny lalana tsy tokony hisoritanaNdriamanitra azy, fa nandeha tany izy ireo. Zay le hoe miverena. Ka eo anatin'izany indrindra dia zao hoe ampiverenina izy ireo. Ka le hoe miverena eto zany dia misy fanapahan-kevitra mazava, fiovana hevitra, tsy hiverina amin'izany lalana diso izany esony. Ny zava-nisy ry havana malala tamin'izany fotoanandro any
Satria eo amin'ny saika misy eo amin'ny testamenta taloha na eo amin'ny tantarany zanak'Israely dia ao anatin'ny fanjakana anankiray dia tsy maintsy misy ny mpaminany ary misy ihany koa ny mpanjaka. Ireo zany tsy afaka misaraka misy tamin'izany fotoanandro zany, ny mpaminany sy ny mpanjaka. Ary tamin'izany fotoanandro zany dia fantatsika tsara fa i Jeroboama 2 na Jeroboama faharoa no mpanjaka tao amin'ny fanjakan'Israely avaratra. Ny zava-nisy tamin'izany fotoanandro zany dia fatra-pivadika tamin'i Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely. Ary satria izy reto dia nanaraka ny fomba mpivavahana, nanaraka ny fivavahana tany Baala. Tao ihany koa ny fijangajangana ho amin'ny fanompo-tsampy. Zany zavatra niaina ny reto vahoaka reto. Ary izay ilay fiverenana tanteraka, izay ilay fahantsoa-kevitra, izay ilay lalandiso izay nandehanany reto Israely reto. Ary ny tena zava-doza be ary dia zao hoe tena niala tamin'ny fahatokisany tamin'Andriamanitra tanteraka izy ireo. Ka naleony ny antehitra tamin'ireo firenena izay hiverina fa matanjaka miankin-doha tamin'izy ireo, ireto firenena Israely reto. Izany hoe ny antehitra tamin'ny Egypta izy, ny antehitra tamin'ny Asiria izy. Izany ilay avana malala ilay fahatsoa-kevitra lehibe izay nanjoany reto Israely reto. Ary tao anatin'izany ihany koa dia nisy ireo fifangaroam-pivavahana teo amin'ny fanjakan'Israely, sady manompo an'i Jehovah Andriamanitra izy ireo no manompo ihany koa ireo andriaman-kafa, ny andriamanitra ny Asiria, ny andriamanitra Baala, satria miankin-doha izy ireo mba hanana ny fahavokarana, mba hanana ny fahavelomana, hanana ny tombotsoa eo amin'ny firenena. Izany zavatra hitantsika amin'ity soratra masina ity ry havana malala. Ary izany indrindra eto no nahatonga ny faharavan'ny fanjakana. Izany indrindra eto no nahatonga n'ilay Jehovah tezitra no ny fivadihany Israely amin'ny faneken'izy ireo. Izany ry havana malala no saikita rehefa miresaka tontolon'ny Deutéronomista. Rehefa manota ny zanak'Israely, rehefa mivadika amin'ny faneken'Andriamanitra ny Israely dia fahaizan'Andriamanitra izy. Izany zavatra hita eto anatin'izao. Rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manaraka lalàn'Andriamanitra ny Israely dia ny fahamaizana sy ny kapoka. Ary izany mahatonga azy ireo nalefa ho babo tany Babilôna, satria nivadika tamin'ny faneken'Andriamanitra, nivadika tamin'ny fifampitokisana tamin'Andriamanitra. Ary tena anisan'ny fahoriana ho an'ny Jiosy mihitsiny. Izany hoe any an-tan'olo izy babo any kanefa ny taniny izay misy ny tempoly tao Jerosalema dia nonenan'ny olona. Tena fahoriana tanteraka ho an'ny Jiosy zany tamin'izany fotoanandro zany. Ny zavatra resahany eto ry havana malala dia tsotra ihany no ambaran'ny mpaminany eto. Ambaran'ny Hosea manoloana izany fivadika sy fitokisana amin'Andriamanitra izany. Tsotra ihany nandrasan'Andriamanitra amin'ny reto vahoaka reto dia ny fiverenana amin'ny irery ihany. Ny fiverenana amin'ny Jehovah irery ihany. Ny fibebahana amin'ny Jehovah irery ihany. Ny fiverenana amin'ilay fitiavana voalohany. Izany no andrasana amin'reto Israely, vahoaka Israely eto. Havana manalo amin'ny tompo. Amin'izao vanim-potoanan'ny Karimy izao, izay anisan'ny vanim-potoanan'ny fibebahana, dia miantso antsika fiangonana koa ny tompo. Isika ihany koa ilay Israely, isika ilay fiangonana, isika ilay fanaka voafidin'Andriamanitra, isika ilay efa natsoan'Andriamanitra, mba hiverina tanteraka ao amin'Andriamanitra isika. Aoka isika tena afoy ny lalan-dratsika, aoka isika tena afoy ny fanao ratsy, izay sakana tsy ahafahantsika mifandray marina amin'Andriamanitra. Izany dia avana notakian'Andriamanitra amintsika amin'izao andro Karimy izao. Ny fialantsika tanteraka amin'ny faharatsiana, hanalantsika ireo sakana tsy ahafahantsika mifandray marina amin'Andriamanitra, sakana tsy ahafahantsika manompo an'Andriamanitra marina. Ny sakana kely havana malala tsy voatery hoe manompo sampy hoe manompo andriaman-kafa ianao. Fa rehefa ny manao zavatra mihoatra no Andriamanitra ianao, nataonao ambony no ny fotoananao Andriamanitra, tsy misy fotoana mihitsy ianao ahafahanao mamaky ny soratra masina. Tsy misy fotoana mihitsy ianao ahafahanao mandeha mivavaka ty am-piangonana fa andevozan'ny fitadiavam-bola sy ny fitadiavan-karena. Izany havana malala efa entiky ny fanompolo sampy eo anatrehan'Andriamanitra izany. Havana malala amin'ny tompo. Mitaona antsika ary ny tenin'Andriamanitra mba hiverina tanteraka amin'Andriamanitra isika. Aoka isika tsy ankin-doha amin'ny zavatra hafa rehetra sy azahoantsika tombotsoa, fa andeha isika hiverina tanteraka amin'Andriamanitra. Hibebaka amin'Andriamanitra isika. Fa sao dia hiara-ny loza tokoa isika raha toa ka mbola tsy miverina tanteraka amin'Andriamanitra. Izany havana no manjo ny firenentsika ihany koa.
Tao amin'ny ten'Andriamanitra isika hibebaka amin'Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra. Mahatonga ny zavatra maro isan-karazany izay miseho amin'ny firenena, vonono lery sy ny zavatra maro isan-karazany. Tao amin'ny ten'Andriamanitra isika hibebaka, hiverina tanteraka amin'Andriamanitra, hiverina amin'ny soratra masina. Zany raha namalala no hafatra ao antsika amin'ity maraina ity hoe miverena amin'Andriamanitra isika, hanana fanapahan-kevitra, fiverena tanteraka, hafolo lalan-dratsika ary hanao ambony amin'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra faharoa hitantsika eto ihany koa dia hoe Jehova mpamindra fo izy. Eto zany raha miseho ilay fitiavan'Andriamanitra fara-tampony izay matoky amin'ny olon'Andriamanitra. Reto olona ireto, reto Israely reto, na maditra na mafiato, niodina tamin'Andriamanitra reto vahoaka reto fa rehefa matsiaro tena ny bebaka izy ireo, rehefa tena tsiaro ny velamana tamin'Andriamanitra izy eo, dia nandresy ny fitiavan'Andriamanitra ka mamela ireto Israely ireto. Ary te hiavana amin'ireto Israely reto nay Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny 9:7, mitondrà teny ianareo, eny miverena amin'ny Jehova ka manaova aminy hoe mamela ny eloka rehetra ary raiso izay tsara ka dia tenay ho fanatitra ny molotray. Eo zany dia Andriamanitra izay mamela ny elontsika, Andriamanitra izay mamindra fo ka ny olona izay tena mibebaka marina, miala amin'ny faharatsiana, mahafolo lalan-dratsy, miala amin'ny fanompo-tsampy, ny fiaikinan-doha amin'ireo tafika manodidina, satria reto ilay Israely reto dia niankiro tamin'ireo Egyptianina sy ny Asirianina, reo hiverina fa firenena matanjaka raha tafika niankino tamin'ireo izy ireo. Ka noho izany tsy Jehova tsony ny atokisa fa miantehitra amin'ireo tafika ireo izy ireo, miantehitra amin'ireo fifandraisana ara-diplomasia, ara-politika. Zany ny zavatra nisy teo amin'reto Israely reto, hany ka adino ny tanteraka Jehova Andriamanitra. Ary reto no mifamatotra amin'ilay teo amin'ny 4 voalohany hoe miverena. Ka ao anatin'izany dia izao hoe rehefa tena miverina tanteraka amin'Andriamanitra reto Israely reto dia Andriamanitra mamindra fo Andriamanitra. Havana manalo amin'ny tompo. Ny Andriamanitsika ihany koa dia Andriamanitra mpamindra fo ho amintsika isan'andro izy, ho anao izay tena bebaka marina tokoa. Ka dia Andriamanitra mamela antsika satria tiany isika. Tao amina ihany koa isika mba hanao izany amin'ny namantsika, namindran'Andriamanitra fo isika. Tsarovy tsara rehefa namalala fa noho ny famindrampon'Andriamanitra, Andriamanitra mamela ny helokontsika mandrakariva isan'andro, mbola antony hivelomanao, mahatonga anao mbola velona, tonga eto amin'izao tempon'Andriamanitra izao, mbola noho ny famindrampon'Andriamanitra aminao satria tiany ianao. Ary noho izany dia taoma ihany koa isika mba hiaina amin'izany famindrampo izany, ka mba hamindra fo ihany koa isika, hiaina amin'izany famindrampo izany koa isika ho amin'ny namantsika, ho amin'ny mpiaramonina amintsika, hampiaro amin'ny fiaramonina koa izany. Zareo moa antsika rehefa namalala tsy mahay mamela ny eloko ny hafa isika. Zany taomina antsika ihany koa amin'ity an'ity mba hamindra fo ny hafa ihany koa isika, satria efa namindran'Andriamanitra fo isika. Aoka ianao fianarana ho an'ny hafa satria namindrana fo. Izany raha namalala no hiavahantsika amin'ny hafa, isika mahay mamela eloko ny hafa. Ary zao karimy izao dia taoma isika mba hifamela eloka, hifamindra fo ihany koa amin'ny hafa. Izany no manamarika mampanaratia ny tompo amintsika. Mibebay ianao dia aoka hamindra fo ihany koa. Ireo raha namalala no hafatra izay nampitondrainy antsika indray tamin'ity an'ity dia ny hoe miverena amin'Andriamanitra ianao. Ary rehefa tena miverina amin'Andriamanitra ianao, rehefa tena miaiky ny fahotanao eo anatren'Andriamanitra ianao, ka vorona hiala amin'ny fanao ratsinao ianao, dia izao hoe Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra fitiavana izy ka mamindra fo aminao. Ary rehefa namindran'Andriamanitra fo ianao dia mianara koa ianao mamindra fo amin'ireo hafa mpiara-belona sy ny mpiara-monina aminao. Ho an'ny tompony voninahitra ao amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Andriamanitra rainay eo, isaoranay ianao ny amin'ny teninao izay miteny aminay mandrakariva. Mitaona anay tokoa ianao tompo mba hiverina aminao Andriamanitra. Ka izao karemy izao Andriamanitra,
dia mba ho tena fotoam-pibebahana ho anay tokoa, andinianay tena hiverenanay eo aminao Andriamanitra. Tompo, nreto izahay tsy mendrika ao anao izahay, ka hivavaka manginy izay reto Tompo, hifony eto anatrehanao izahay, ary vonona izay Tompo, hiala amin'ny ratsy rehetra, ary hiova saina, hiova hevitra, ka hanaraka ny sitraponao izahay. Koa mihaino ny fifonanay Andriamanitra. Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mamindra fo aminay ianao, ka ny olona izay tena torotoro fo, mibebaka many eo anatrehanao, manana fo mangorakoraka eo anatrehanao, dia ianao Andriamanitra mpamindra fo aminay ianao. Ary ampianary kosa Tompo mba hahay famela heloka eo amin'ny samy olona, eo amin'ny samy kristianina, satria izahay dia efa namindranao fo, ka mba ampianary kosa Tompo mba olon'ny famelan-keloka, ary olona mba mahay miavana amin'ny namanay izahay. Da io ary izao tontolo andronay izao indray akinona isapetraka feno ampelantananao izany. Sitrakainy mampiombona ny vavakay amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe: rainay hoy izay ny an-danitra, mba masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, miovana an'io izay ny sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay ny meloka taminay, azy mitonany amin'ny fakapana, manafahana amina sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitanao ane Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.